Zoro, saotra, famadihana, fitokanana, famoran-jaza, hatramin'ny lanonam-panjakana, maro ny fotoana na ankafaliana na ankaratsiana ampiasain'ny malagasy ny toaka gasy. Tafiditra tanteraka anatin'ny kolontsaina malagasy ity zava-pisotro misy alikaola ity. Natseken'ny lalàna aza ny fanamboarana, ny fivarotana ary ny fitaterana ity vokatra ity dia maro ireo mampiasa azy ny anivony ny fiarahamonina. Hatrany amin'ny vanim-potoana efa taloha be tany dia ny fanindran-dalana ary ny razotra hatrany tamin'ny kolontsaina malagasy ny toaka gasy. Ka na ankafaliana na ankasarotana na amina fahoriana dia hita teo amin'ny fiarahamonina malagasy hatrany ny fisiana toaka gasy. Ka ny toaka gasy dia tafiditra tanteraka mihitsy ao anatin'izay hoe maha-izy azy ny malagasy zay. Na ny any amin'ny faritra avaratra, afovoany, atsinanana, atsimo, andrefana dia saika mitovy avokoa ny fomba fampiasa ny toaka gasy. No heverina fa tsy manaraka loatra ny fenitry ny fahasalamana ny toaka gasy, ka izay no nahatonga ny fitondram-panjakana andrara ny fanamboarana, ny famarotana ary ny fitaterana azy. Mba hialana amin'ny tranga mety hanahirana nefa dia efa mivoatra tsikelikely ny fomba famokarana ny toaka gasy. Fa na inona ny ova dia voatazona hatrany ny asina maha-toaka gasy ny toaka gasy ka ahafana mampiasa azy mifanaraka amin'ny fomban-drazana. Ny zava-pisotro misy alikaola na ny toaka fampiasaina amin'ny fomban-drazana taloha dia hoe ny taobe ozy ny gasy taloha na lay betsa matoy be na masaka be. Fa ny voatra ny andalana izy io dia misy ny betsa na ny tao-draza dia misy ihany koa ny toaka gasy fa samy ampiasaina avokoa ireo amina fomban-drazana ary mbola tsy miova hatrany amin'izay vanim-potoana fahampanjaka ka mandraky ity ny androany ny fampiasana ny toaka gasy. Any amin'ny faritra be tsy misaraka zao ohatra dia io toaka io dia antsoina mihitsy hoe tao-draza. Any amin'ny faritra loatra mangoro iny zao rehefa hanao joro dia tsy maintsy eo ny toaka gasy ary ranon-joro mihitsy ny anaran'ny toaka gasy. Tsy ampirisihana ny malagasy hisotro na hiboboka toaka ny tanjony ao ambadiky ny fanalalahana ny famokarana sy ny fivarotana toaka gasy, eo aloha ny ametrahana ny asiny ity vokatra ity, eo ihany koa ny ametrahana ireo fepetra rehetra tokony arahana mba hanapana raha-penitra ny toaka gasy, hoy ny solombavambahoaka Jean Brunel Razafitsiandraofa. Efa tamin'ny taona 2024 no nolaniny ny antenimieram-pirenena ity lalàna ity, saingy nohitsipahany antenimieran-doholona izy tamin'ity herinandro ity. Noho ny antony fahasalamana no hanazavan'ny loholona ny fandavan'ity tolo-dalàna ity, tsy mitsipaka tanteraka ny toaka gasy anefa izy ireo, saingy milaza kosa fa ilaina ny fanatsarana azy, hoy ny filoha hevitry ny antenimieran-doholona Erilaza Imbika. Marina tokoa hoe tsara ilay hevitra sy ilay eritseritra nanaovana ilay tolo-dalàna. Fa rehefa naka ny hevitry ny rehetra zany zahay dia teo amin'ny lafin'ny fahasalamana zany tena ohatran'ny hoe somary nametrahana fanontaniana bebe kokoa. Hatreto aloha zany mbola somary sarosarotra ho an'ny fitandrona ny fahasalaman-bahoaka zany ny ataontsika hoe tsy ilay toaka gasy fa ilay zavatra voalaza ao anatin'ilay tolo-dalàna. Izany hoe mbola afaka tsaraina bebe kokoa zany izy iny mba ahafahantsika zany manana vokatra azo ampiasaina, azo ahodina, azo amidy. Na dia eo aza ny tsy fisiany izay lalàna izay dia hita eny amin'ny tsena kely anivon'ny fokontany ny toaka gasy, hita ihany koa eny amin'ny tsena lehibe. Misy ihany koa ireo malagasy izay miezaka manatsara ny vokatra ka manafangaro azy amin'ny voankazo mba hanana ny toaka tsaratsara tsiro sy fofona kokoa.